Fa nanatanteraka fitsidiana tany amin'ny no Sainte Marie kosa ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina teboka maromaro no nitondran'ny fanehoan-keviny tao anatin'izany ary ny mahakasika ny fifidianana dia nasintsindrim-peo manokana ny tsy hanemorana ny datim-pifidianana amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana Jolay ho avy izao. Mbola namafisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitsidianana nataony androany tany amin'ny nosy Sainte Marie fa dia tsy hemitra ny fifidianana kominaly sy munisipaly izay ho tanterahana eto Madagasikara ny iraika amin'ny telopolo Jolay ho avy izao. Mitodika aty amin'ny Sainte Marie izao tontolo izao amin'ity androany ity tompoko lasy tompoko vavy. Tsara ho fantatrareo izany. Ianareo no sambatra indrindra izao amin'ity andro ity. Tsy ritin'ny olona indrindra ianareo satria eto aminareo no ahitana ny vokatra izao fikarohana izao nandritra ny 300 taona no efa nikarohana hoe nakaiza le sambo nakaiza ny arena ho aminy eto aminareo no ahitana an'izany mitodika aty aminareo izao tontolo izao sambatra ianareo manohana an'izany izay tompoko lasy tompoko vavy. Na mbola tsy tonga azy izao androandroany izao dia efa nisaotra anareo sady izay. Saotra anareo izay satria nametranareo fatokisana ka tonga amin'izao andraikitra lehibe izao. Fitokisana napetraka areo taminay valiana fitokisana izany tompoko lasy tompoko vavy valiana iasa izany tompoko lasy tompoko vavy efa natomboka izany ary mbola tohizanay tompoko lasy tompoko vavy. Anisany nisongadina nandritra ny fandalovan'ny filoha tany Sainte Marie ity ihany koa ny fahitana ny masovon'ny firenena vahiny roa dia États-Unis sy Grande-Bretagne. Izy reto izay nanana ireo mpikaroka izay nitady sy nahita ilay bolongana volafotsy milanja 520 kiloba izao izay voalaza fa fananany hita sampiraty fahiny efa ho 300 taona lasa izay. Hita tany an-dranomasina ity bolongana volafotsy ity ary raha ny fantatra dia izany piraty antsoina hoe William Skid izany no tompony tamin'izany andro izany. Fa nandritra ity fandalovan'ny filoham-pirenena tany Sainte Marie ity ihany koa dia nisy ireo fitokanana ny zava-bita anisan'izany ary ny fitokanana ny fefiloha miisa roa teo ihany koa tetezana iray miampy lalana izay ampiasaina sy nilain'ireo mponina any amin'ity nosy ity tokoa.